torotry ny Exela Radio sy ny tambatra groupe ho anareo mandritra ity herinandro ity ilay tantara mitondra lohateny hoe Mysterin'ilay teny nosoratan'ny Landry Steven. Ireo amin'ny ainany tantara Michel Raitratao, Antso Mikaya, Saripidiniavo, Antsa, Aina Fity ary Zanina. Nandray fesinana totosa Antso Mikayas. Ity tantara ity dia tantara tena nisy marina, niseho tamina afianakaviana iray. Niseho tamin'ny tanàna iray tany ambanivohitra tany izy ity, ka narafitra navotra amin'ny alalan'ny tantara mba azo lalaovana manjavio manarafinaritra ary tompoko. Rehefa tokony antso any any tanàna amin'izay aho fa tena ohatran'ny efa holany ny vantsiko enjana ihany aloha ty mipetratra ery ty tsy maintsy misahana ny zavatra trato an-trano sady lahy koa ty zany ny vaviko any tanàna koa ny tsy mba misy sekoly hafa-tsy EPPCG dia tsy maintsy mandeha ty alavitra ty raha mbola teno fianarana amin'ny lycée. Fa ny mba hitiavako azy aloha dia mitovitovy ny any an-tanàna ihany le toerany mba somary ambanimbanivohitra kokoa, mba tsy dia toy ny any andrenivohitra be reny mampikorotan-tsainy. Variana nandrevirevirery teto fotsiny aho marina, sao dia mba ho tara fidirany, lalana koa mbola somary lavidavitra raha teo, marina ataoko aiza moa fa nalahidy teo ity eny ka aleo akato nafaingana ny trano dia andeha amin'izay fa sao dia tary. Dia ahoana eky miary mba misy azondre ve aloha fanazavany ramose teo ny alo ky marina mafy tena tsy nisy azoko mihitsy na dia kely aza fa ny alo tsy rarahako fantatro fotsiny hoe tsy maintsy mahazo moyenne rehefa tonga ny fanadina ka hitovizana kio tsisy zavatra azoko mihitsy teo fa ny alo ny hitako tena tsy nahazahoko azy dia inona ky zany akiva variana jery rato foana taom-pianarana kosa ny ery ty mibandy sady mahay ny andria koa zany zavatra hafa mihitsy eny marina tokoa aloha izay voalazandry izay tena bogozy tokoa izy sady tena anisan'ny mpianatra mahay ato amintsika fa mba tia kosa aloha raha zala lasa olo tiany iny mba ho vadiny mihitsy moa zany tiandry koa mampime sika ny mbola samy mpianatra ny lycée kaly baka aza tsy hananana koriko vady sahazy ny atao an-tsaina mangina aloha ty fa intany iny izy sady ohatran'ny mahay maiky any le dary zany andraso aloha atsony ohatra efa atsony atao inona koa nefa izy sa koa tiandry aiza koa tsy miresaka an'izany ry ty tsika sady raha tsy mahalala menatra aiza koa nisy vehivavy ikoty lehilahy zany ko atsondry ataondry inona fotsiny any izy mangina fotsiny aloha ty ranta fa toy miary sy fanjakao miatsy vona dia tsy mbola foana ve zany zareo fa dia mipetraka eo fotsiny raso aloha natonako fa miantso anizy zany manahoana nareo rovavy ary anga mbola tsy nety foana tsy mbola nody le tsy nefa elahy mihitsy ny andrasanay tena hiteniteny foana eto kala miary tera zao no mitoy zany ve fa andrasonareo atao inona za aloha ka tsy zany letsy fa elahy mba hitanay hoe mahay ao ampianarana dia mba saika amin'ny tany izay hoe ahoana lesy le lesona farany mazavany ramose teo fa tena tsisy azonay mihitsy reto
isika anie samy nomen'Andriamanitra dinikaroka dia izay azonareo ve dia tsy ho azoko tsy hitovy ihany ve zany ary samy miaraka teo ihany antsika fa tsisy hoe taiza sady nareo koa ny lasa varian-dresaka fotsiny eo am-pianarana any ka lasa tsy miditra amin'ny lohanareo tsiny ny fanazavana ataon'ny mpampianatra. tia koa izany tomba miseho aminay be raha mba fantany mantsy fa noho izany tsy aizany resipa ho am-pianarana dia mba ao moa lesy mba hampio kely izay ka izao anie ny andro dia efa mihariva be lalana hodiko raha teo koa mbola lavitra hafa ny nareo hoe mba akaiky tanàna ny lalana sady mbola mandaliko rihatra manginginy tery moranga fa aterinay ny lava eo tena leo angamba zareo amin'ny manaraka tena hifonana mariny hitanareo ihany manko fa za sady mipetradery avaty mbola no andrarah rehetra vita ny zavatra rehetra atao mikenikenina zay vao mba afaka mamerin-deso zay fa avelako aloha nareo fa mandra-piona aloha fa mialatsy indrindra eny aroko veloma lesy ranto enjana be ny eny ty mba miseho maritra be riny efa tsy afafiriny akory dia marary ery zany mipondra vavy miary andaoka itsika andefa ndao ariko ory miary fa inona koa zao tia malasalasa saina be andrery reto tena lasa mahandreraka be ry tia tsy haiko fa ohatra lasa tena tian'le rantoranto iny efa firy andro izay mba hataoko any izay fihetsika somba mba mety hoe antonana anazy nefa tsy miraika mihitsy izy tsy haiko hoe za mihitsy ve ny tsy tia sa ahoana nefa ngery tia za mba manja ihany keny antio ara raha tadiaviny dia ahoana inona izany ny atao an'izany tena tsy haiko tsony ka afanenina na ny fianarako azy tia mila tsy handeha amin'izay lohantsony fa tena lasa any amin'ny foana ny saiko koa maninona ry tia natao amin'ny fanaovana azy iny koa natao ampijaly isan'andro eo atao amin'ny fanaovana azy ahoana fa tsy azoko anaovana ody fitiry tia zany ve dia sara ody fity koa raha lasa nyvoakala amin'izany ry tia dia ahoana tsy ho loza sady raha neniko anie hony dia raha lasa mpivoakala dia tsy afaka amin'izany tsony inona koa ary tia be fanahina be ty raha zay ve kinona zahondry azy inona moa ny olana tsy aleo ve tozay hoe isan'andro zao ndry dia andrefy revo momba andranto eny foana eny marina ihany loha izay ka ahoana ary za koa nefa ino mitovy amin'ny rantony eto tsy dia mbola mahafantatra zavatra betsaka momba nyity tanàny ity tsy olan'izany andao raha hiditra ao amin'ny fikambananay ndry fikambananareo ahoana fa tena tsy azoko nefa nambarako andry ihany moa tamin'izay hoe za tsy miraharaha loatra ny fianarana io fa za aloha dia reny hitandreo hoe mahazo moenina reny foana rehefa tonga amin'ny fanadinana tena vao maika maizana amiko tanteraka ndry marina ny ohatry ny hitako tsy dia mivaky loha amin'ny fianarana izany nefa atao mahazo moenina foana fa inona ny antony ka zao ary hatramin'ny nampinamana antsika dia mbola tsy nilazako andry mihitsy aloha ty zavatra ity fa androany izy ho lazaiko andry ka inona ary izany ndry koa toa ohatra mampangitangitaka eto fotsiny ka zao hitandry misy raneny be zay ihany mahay zavatra be dia be io dia tanika izany nakahody dia izay ody izay zao no ampiasako mahatonga na ohatr'izao mahazo moenina foana na iolana raha-pitiavan-dresy ranto io anie vovany andrekaka eo fa haiko ve misy an'izany dia efa mivoakalina izany ndry io draiko mahazava ho azy aloha tsy misy olana angeo ana dia kely azy zaoko zo za hitandry izao salama tsara foana tsy marovy ny fiainana ny fianarana mandeha tsara ny vola koa miditra rikala nefa za hitandry miasa be tena mahendrana ndraiky izany ka raha ny azoko tsara anie izany dia efa mpamosavy ndry io mangina fotsiny ho sady zao tsy azo lazaina an'izan'izy izany fitiavako sy fanampiko andry no mahatonga na milaza n'izany tamindry tsy misy mahazo mipika izany resaka izany na dia kely aza tena efa ndresiko ohatry ny namako akaiky ndry matoa tsy hanafenako momba atsony ka hoany vonina
dia ahoana re izany eny ary fa vonona e dia aiza nefa misy an'izany raha lehibe izany dia rovintsika amin'ny makany dia inona daholo ny ilaina andraso aloha latsinainy androany rapitso talata tokony rapitsy any sika dia makana rikala nefa ohatrany tsy mandray olona izy talata ka tsy mety amin'ny odiny io aleo kia larobe sady tsika ny tapakandro maraina ihany ny mianatra larobe dia ny tapakandro arivo tsika sindry makany eny ariko raikitra izany fa tandremo manafatrafatra ndria tsy mahazo lasaina an'izaniza mihitsy izany zavatra izany fa mampidi-doza mahazo matoky anaky indria izay ary aloha fa ndeha ody ahy rapitso any am-pianarana manohy ny resaka eny ary mazotondry tena aleo rangahy atao izay raha izany any soa tsy maintsy ho anahy ihany izany ianao ranto tena tratra ariva be amarina zah koa mianatra dia tsy maintsy vony andeha mitsena aloha mividiny zavatra rehetra ilaina atao trano indray reto koa tsy maintsy ilaina satria sakafo mandritry ny herinandro ity efa mifiry tokoa izao e andraso hoe hojerena kely ay efa mivalo oralina lalako moa dia nefa ty tena mbola lavitra ihany aminay tena androany oatra maheno zavatra hafaneza zany andraso hoe manatsara sovaly marina mafy raha tsy efa mpamosavy zany mailaka tena maikanatonga dia metika anatikirihatra ato ny lalako mba inona koa reny mpamosavy mivoaka amin'izao oram-bola alobe zao e sady matanjaka ny sovaly marina mafy raha tsy izay indray sady ohatrany hoe manaraka any e le feo miketsiketsina sady miome zany andraso zay andeo afangianina nytika andraso e tsy misy manakaro tahoriny zany hoe mba inona koa ary ny zavatra afa-maseho tamiko iny tena mahavarinaka so ihany aloha fa tonga tatrano ihany ahy to tena malasa ny saiko ihany le tranga 3 volana izay no mipetrahako teto marina nefa mbola tsy nahare zavatra afa toy izany tsy vo andro any aleo amin'izay koa aloha atoro ka dia efa lany raha teo teny sakafo sady mbola mainka hifo maraina koa raha pitso XL radio aleo ny fianarany aleo aloha vonona te labosy mihitsy ohatra fa iza koa ary zany mandondona varavarana izany dia iza moa nefa ny olona mety hitady amin'izao andro alina be izao e andraso aloha hoe jerena aleo aloha arehatra ihany te labosy ity ka maizina be koa ny ato an-trano ny andro raha teo maizim-bolana sady zany mbola mandondona zany foana le olona ho velany ao aleo aloha jerena mihitsy ka fa izy o izy zay e otry fato tsisy ninona kory nefa ato e tena mahagaga koa zany sa ve mety voalavo e dia mety ho iza nefa e aleo raha nga hidina ny trano aloha dia hiverina tory indray fa tsy ohatra
ary fa to misy mikasokasoka indray ne zany varavarakely zany e fa inona loatra ary zao e andriamanitra toy izany indray le feompamisavoareko tany an-dalana teo dia inona re zany ny atao fa mba iza loatra re zany aleo hoe angarangarany to mbaravarakely eto marina mafy raha mahita menmenina kory leo feo fotsiny mare zay kosa fa nanginaka leo rangaha tory amin'izay tsy raharaiko tsony izay zavatra miseho a Fanja tena laisana izy zay koa aiza ve akiko efa ray volana mahery zay mbola tsy azoko foana hoe inona le antony anankiroa tanantsika andrano isak'alina sisak'izay mody ariva izy fa ahoana mariny milamina aloha andry e inona ary ty mamaiky ty zany aloha ny torohevitra raneny be dia tsy maintsy alana kia ka ny tsy azoko ane dia izao e ny tanjoko a dia mba hitiavan-drato aho fa tsy hoe anankiroa tanana azy isan'andro sady lasa mampijala azy indreny eky izany e fa miteny andry a milamina aloha neny be ky tsy mbola nanondro voana na zany hatramin'izay a sady io ny dingana voalohany tsy maintsy atao dia tsy maintsy tanterahana aloha aiza koky misy an'izany hoe zavatra tonga dia ho tanteraka eo ny eo zany a tsy maintsy miaritra kely aloha ka tsy azoko mihitsy ane dia mandra-pahoviana ihany izany sika ny voakalina sy anankiroa tanànan-drato ohatr'izao foana dia raha hoviana koa izy vao mba hiaraka amiko toa mbola tsisy resaka fampiasana ody mihitsy hoako hatreto fa toa fivoahana alina isan'andro fotsiny matokisa ho andry ilo fa zao izay aloha ny dingana saineny be atao a dia tsy maintsy tanterahana ary izay kitokena tsy mba manana finoana mihitsy a isak'izay manao zavatra dia ho be fa nahina foana ohatr'n'io be enganeto koa izany mba hisy vokana ny zavatra atao e fa andao aloha hianatra ka sao ho taraikesitsika ndao ary aize to varina be izy zany rato a ay le fetra marina dia hoana le izy ay le vahinona koa ary mahavariana an'le ty le teny efa hatrany am-pianarana ny nandinika alahy ohatra ny tena lasamborina be zany alahy vahinona mihitsy mahazo an'lahy ty e tsy misy ninona le izy manafina amiko indray ny akama eny e fa zany loha eo ihany e fa ahoana mba fahitany lahan'le taranjana ataontsika farany teo iny ohatra mba mora ihany a tsy misy miditra amin'ny lohako lesy tena tsy tavavaoako fa sarotra be tsy le tena misy olana mariny ty banty le taiza koa lesy nisy hoe lahy no kilay tamin'ny matiera tao am-pianarana zany le ialahy ane lesy ka anisan'ny olona mahay indrindra ao am-pianarana e olo ty ranto a tena manana olana ny lahy ty le fa inona marina ny tena olana lahy ty e mba azarao aloha raha mama inona fotsiny lesa mahampinamana taro lesy tsarao a eny misy olana ihany lesy inona le ty zany namako tokoa elahy ka tsy hanafenako ka lazao ary aloha e lazao ana daholo zay olana lahy fa inona fotsiny mahampinamana e ka le izy ane lesy rifetra olana saribany tena mariny raha ny fandiniako azy tena ohatra ny anahirana lesy sy le tiako lesy be safara tonga dia lazao lesy a rehefa misy ny olana tsy maintsy misy ho azy eo koa ny vaolany lazao lesy a ka zao ary lesy hitany lahy efa ho ray volana sy tapany teo eo zay tongany zavatra hafahafa foana lesy inona le ty zany fa zavatra hafahafa iny
misy olona manakorotana foana le izy isaky ny sendratratra riva modiny ny alina rehefa matoro moa dia tsy lazay intsony raha ny marina lesy dia ohatrany hoe mpamosavy mihitsy le izy ahoana tsara lesy ny rato fa mpamosavy ahoana ity asa vao tsara aloha e ka izany efa mbarako an'lahy zany korotan'ireo foana isaky ny alina tena mahakivy lesy indraindray aza dia ohatrany hoe efa lasa fahazarana fotsiny le izy fa ny tena olana lesy dia zao anie ahoana ty fiatraika an'izany amin'ny fianarako tena lasa simbatra amin'ny fiainako koa lesy mitoromaso zany moa lesy dia tsy lazaina ntsony batata koa lesy zany le dia tsy mba fantapatatra ela ve hoe iza le olona ity tena tsy fantatro lesy rehefa izy manao ny ataony iny dia ezahako tsy rihana hatreo ambaravarakely aho fa tena tsy mahatazona ninninona lalina koa lesy zany le dia inona ity mba fepetra efa nraisanylahy efa mba manao nyreny fanao sy ny zavatra fantatra reny ihany lesy ohatra hoe fa nandory fatibolo nandory fingotra sy ny sisa rehefa ny alohan'ny atory zany fa io lesy eo ihany tsisy vokany akory izana lesy zany raha ny fahazahoko azy aloha tena olona animba fiainan'lahy mihitsy zany zany ve lesy ary misy zavatra tena tiany atao amin'ny lahy mihitsy ty aho zay no mahatonga anazy manao an'izany isan'andro amin'lahy lesy zany trefetra ny tokony ataoko tena lasa mijaly lesy fa nefa velo ty lahy efa manotaraina an'izany tamin'ny family alisany tena tsy mbola lesy ny tena marina koa tsy tena korotana ny dada sineny aloha fa aleo lesy vako rery aloha ny olako sy aza manao an'izany lesy fa tena enjana koa aloha zany mahazo an'la zany fa zao lesy hoe ahoana lesy misy hevitra kely aloha ty atondriko an'lahy fa tsy haiko raha hety amin'ny XL Radio manolotra ora hoanao amin'ny sivy alina aminay ihany misy rangapitaiza zay somary lavidavitra kely aloha tena mety amahan'izany olona laza mihitsy izy satria izy mitsabo amin'ny fomba malagasy mihitsy mitsabo amin'ireny olona mpanao ratsy raha ohatra misy mpanao ratsy an'lahy zany dia mety amahan'ny olona lahy amin'izany mihitsy lesy izy zany ve lesy dia aiza le ty misy azy tena sao dia tokony hoany lesy tena lasa mijaly loatra ane za ty lesy aiza lesy no misy an'izany fa tena tsy andry ela tsontsika zao ary aleo afaran'ny herinandro tsika selamaka any atao hoe amin'ny sabotsy sika koa moa tsy mianatra raha teo amin'izany dia mba mandeha maraindray ntsika mitsamina fa somary lavidavitra ho eo any teneniko an'lahy teo lalantsika makany tena mety lesy zany fa hono a lesy rifetra ahoana aiza lesy ny nahafantaran'lahy zany olona zany ka any akaikan'izany ane lesy ny tena misy anay fa zany hoe mbola misy eo amin'ny 5 kilometatra miala ny tranonay le izy miala ny tanàna moa zany tsy olana lesy zany fa raikitra zany zay ary aloha aleotsika tsy miresaka an'izany mihitsy aloha any ampianarana fa aila ihany ny ankizy ao amintsika mantsy mety mba hanao ahoana ary lesy ty diatsika ty rifetra matokisa lesy lahy angabe fa aina io tsy misy dikany amin'izany manala ny zavatra mamatitra lahy io zany ve lesy fa mbola lavitra eto zany le izy to efa mba lalana ihany lesy zay vitatsika lahy zany fa to mbola tsy tonga ihany ve lesy efa tsy dia lavitra tsony ka afaka ty krihatra kely ty tsika dia misy lalana misapana miana varatra izay aho dia mandeha kely dia tongotsika fa mba efa nanahoana marina ity zay le zavatra amin'izao mbola mitoy foana zany ny asa ratsiny dia tena nomahatry niva lesy mitoy foana ny fanakorotanina isan-kalina fa
sady raha nifandrenesako azy dia tena tsy olona ray le ty fa mihoatra ny maromaro ao fa tsy maintsy ho hitantsika le sy ny marina fa za manay an'izany elahy hita lahy io trano tokana kely somary anatinatina hazo mitafy-bozaka io ao no misy aingabe zay ay ve ie dia tsy mampatahotra ve lesy no makao tsy misy atahora nla zany ho zany ane le sy pitaiza olona amin'ny fomba malagasy le mety paharazana reny mihitsy tonga sika ty ody aiza zay olona mandrosa areo amin'ny rahalahy mandrosa olo lesy inona koa ary mampianahana le ty io ao lesy mandroso ohatray efa misy mamaly sady ane lesy zany eny an-trano an'izany nefitsika ara mbola ty ivelany hitan'lahy amin'izany andao mandroso lesy sa mety efa fantany ve zany fisitsika atao velany eto hoe so rehetra aloha ny kiraro dia andao lesy eto ie eo oary manahoany ianao tompoko manahoany nareo amin'ny rahalahy tsy zany ringabe fa tonga ty eo mba nitondra ty namako tya manan'olana mantsy le ry ty ary tena goavana mihitsy satria tratran'ireny asa ratsy reny le ry ay izy mono anarany sery tovolahy raha tsy mahatiso sy teneny lesy inona koa ary mampiakanakana le ty tompoko no anarako zay no anarana fiantso ay ka tantarao ny mahazo an'se mba ahafahatsika mamany olan'se matsy no ilaivana an'izany ka izao ary rengabe mazava tsara zay ka olona tsy lavitra anao ihany reo olona manakorotana ny fiainanao isan'andro reo fa mba mivoakely se ifetra aloha fa misy zavatra ataonay mianaka ie aringabe o tsy maninona mihitsy zany ka dia hono angabe eny anaka dia iza moa zany reo olona manakorotana ny fiainako reo zao hoe tsy ho tononoko an'se eto ny anarany fa tsy maintsy ho fatan'se ihany izy ireo aoriana kely ao zany misy zavatra omeko an'se reto andrazo kely aloha mialohan'izany dia mifatoa tsara aloha ise akotio ny mason'se fa miaraka angatavitsodrano amin'ny ilaina aritsika dia eo koa ny razana izay tsy azo tsotso ny avina eny ary rengabe o any ianao zanahary sy ny razana mitalao amindreo zahay mamelanay raha misy zavatra tsy nety nataonay tonga eto ity tovolahtsona hoe ranto ity tonga eto izy angataka fanampiana sy fahazoavana fiaminareo ka arotsay aminy tsodrano arotsay aminy tsodrano mahery mba anala ny fatotra ratsy zay miodiodo manodidina azy misy matoka fa anampy azy anareo izay tovolahy efa nanaiky masina fa miandry kelo ny tsikisany
Eny ary ngiaby eo ary fa inona ary zany ataony miakoakoky eo anjoro firarazana io sady to ohatrany hoe misy zavatra miresaka amin'izany ka izao no izy ry tovolahy ity teana misy fotorany tia eto manaraka anao any dia ny fomba fampiasanao azy tsy sarotra akory fa vao madio tsara ny tokotany rehetra ilay ariva mody masoandro iny zany dia rehefa voafafa tsara dia asio boribory tsy tapaka eo ambonin'ny varavarana rehetra manodidina ny trano rehetra zany na ny varavarakely io na ny varavarambe amin'ny tany no asiana ho an'io boribory tsy tapaka io dia tandrema nefa fa fahadikisoty ity an'ity fa raha azo atao dia aza mikitika kisoa mihitsy ianao na mihinana zany mandritry ny fotoana ampiasanao azy ty Eny ary tompoko dia zay ihany ve tompoko no zavatra fady azy? Mbola misy raika ise mo tsy mbola manambady taoko. Eny tompoko, mbola tsy manambady aka? Ay ve fa am'izao aloha omena sety fa mahasotrano avy amin'ny reo razana sy zanahary se. Ao fa dia misaotra betsaka anao ngiabe ka ohatrinona zany ny sarany tokony alohako? Zanahary anaka tsy mba mitaky folo zany zay fonse fotsiny omena azy dia aza misy adiny zay afatra rehetra zay zay fa dia afaka mandeha se. Eny ary ngiabe eo ho tanterahana atsaka sy andava ny zavatra nafaranao aty eo zay fa mandrabe na ary tompoko dia ity ary ny sarany eny ty sarany moa zany fa fokoanao izy dia makasitraka rehetra ve tompoko? Eny ary fa dia itsodrano ansehany zanahary sy ny razana mahazo mandeha amin'izay se. Veloma ary ngiabe ka nanahoana ity izy tao milamina tsara? Milamina lesy tsy efa niteny alaho milamina ho io. Eny fa tsy mbola hay aloha hoe anahoana ny fomba ampiasana ny reto zavatra retiko. Fa inony tily ity? Andao lesy dia ny andarana tantarako alina ny zavatra rehetra. Fifitiny andro aleo aloha nomboka amin'ny zavatra nampanaovy ngiaby amin'izay ka inona moa no tokony atao voalohany? Ay moa fa fanamadio daholo zany manodidina rehetra ny tokotany. Lasa zao aleo atomboka hatreto amin'ny varavarambe eto dia makany tsy maintsy atao aloha ty fa tena aleo an'ity fahampirona mahazo aty ka aleo tonga dia fafana minodidina makaty ndraika tsy maintsy ho fantatra nareo mpampirora androany. Vetin'izay ka ary aleo aloha ilaina amin'izay le tena misy an'le fatorana nomeny ngiaby zay faritina boribory tsy misy tapaka daholo eo amin'ny tokotany rehetra eto ambanin'ny varavarana rehetra ihany koa. Aleo eto amin'ny varavarakely eto zany dia mivaravarambe aleo atomboka eto dia eto indray no manaraka zay eto sisa zay fa vita daholo ka
ary aleo amin'izay hiditra ao an-trano ka tsy atory kosa aloha ny androany fa dia hiaino ny zavatra rehetra miseho fotsiny. Tsy maintsy hipoitreto ny marina rehetra ary tsy maintsy ho fantatra izay ho ambadika an'izao fampihoroana rehetra izao. Ranto to miramira ny endrika eriny ka amin'izany. Dia ahoana ilay serifetra? Dia ahoana ity lamina tsara vela. Zahay indray tsika mitsamoma vao niara-nody toy izao. Hita lesiko. Zoma indray tsika ty vao mada fiarakako. Efa mamarina ny herinandro sady lesy tsika tiako. Fa nanahoana marina ity momba le zavatra nahazo alahy iny zay. Tsy efa herinandro rapitsika no tany amin'ny Gabe iny. Herinandro rapitso marina lesy e. Tena azo lazaina aloha hoe efa lamina momba an'iny. Tsy misy ninina manelingelina intsony aloha hatreto e. Fa le zavatra nampanaovy ny Gabe koa ataoko foana isak'alina le. Za koa miezaka menoeno ihany fa milamina ka. Tsy efa niteny tamin'lahy za. Tena mahay any lesy Gabe iny. Fa na izany ary lesy dia toy izy foana aloha ny zavatra nampanaovy ny Allah. Aza manahy lesy alarany amin'izany e. Toy izy foana satria nahitako soa ilay izy. Zany mihitsy lesy a. Fa ny zavatra nahavariana kely ahy lesy hoa dia hoe mety angina tanteraka any ve zany mikasika an'iny. Indrindra mety mba ho fantatra ihany ve hoe iza ilay olona tena mpampihorohoro. Fa nga lesy tsy tadidiny lasa ady ny tenin'ny Gabe a. Le hoe ho fantatra ao tsy ho ela lesy a. Ary mety fomba hafa ny afantaranao azy. Marina tokoa lesy zany a. Tsaroky ny tenin'iny ka. Fa ahoana aloha ny fandaharam-potoana ny laty e. Andeha hikotrana maraina ihany ve zany tsika raha fito sabotsy? Za ngamba lesy mety tsy afaka fa mety andeha hody kely any aminay ihany aloha e. Vao maraina mantsy dia hiala ato an-trano. Zany ve? Eny lesy e. Za koa lesy aza tokony hody kely fa ohatrany tsy voahomako lesy ny dia. Sady mbola misy zavatra ataoko ihany koa e. Fa aleo ary dia amin'ny manaraka tsika miaraka e. Zany mihitsy lesy e. Zay ary lesy fa mandra-peona aloha. Amin'ny herinandro indray zany vao meona. Eny ary lesy e. Mandra-peona e. Aleo koa aloha hody amin'izay fa mbola nomana ny akanjo entina mikotrana rapitso vao maraina e. Ny sakafo hariva koa ty tsy maintsy mbola vidiana aloha. Maraina sady diny andro. Dadany koa zany raha torimaso a. Fa mifiry aloha zao e. Dia tena tokony efa hiomana andeha hikotrana amin'izay aka. Efa amin'ny 3 ora sasany maraina. Aleo hiarina eto dia hiomana fa sao dia taraiky e. Fa tena mbola maizina be ny atokotany an'izany. Aleo aloha tazamina kely eto ambaravarana eto ihany. Ohatry fa ny masoko ve no mandrosa zany mbola te atory. Toa ny mahita olona roa zany reo ambany varavarakely reo. Tena tsy diso ny fijeriko ka. Mijaretina be tsy mihetsika anie izy zany. Raso hoe diniana tsara. Ohatran'ny vehivavy anie izy zany e. Tena tratraka isika. Mahery vitana be mihitsy ty bandy ty. Dia inona atao akia? Tsika anie tsy tafahetsikety e. Andao akia hifona. Tena mifona resy tompoko. Tena miaiky ny fiasan'ity tehana tiaka. Tena ao anatin'le boribory mihitsy le izy reto no tsy tafihetsika.
tsy misy fifonana zany eo e. Anga moramora nanaova tenisany hatramin'izay. Tsy misy mifonafona zany eo e. Andeha atsy fokon'olona zao dia zao. Tena mifona re izay tompoko. Aza mba tsy nafokon'olona sana re a. Rehefa tena omena ianao daholo izay rehetra tatavinao fa mba belao re izay a. Fa mba iza tokoa ary loha reto e. Leo tarafiko tsara amin'ity jiro fanaly ty ny endriny. Every mifatisahana atona azy angamba. Izy koa tao rakofan'ity volony ty ny endriny. Dia hoe tsy ho fantatro ve? Aleo tsy lovina tsara e. Etsy izay tsy izy e. Ohatray. Fa toy miary sy fanja. Nareo ve reto e? Dia tena vitanareo ve? Mifona le tsy zay ranto a. Mifona le izay a. Aza mba tsy nafokon'olona zany letsy fa tena famparaka be izay a. Sady izay koa ny mety ho fona nifokon'olona raha hitany. Mba velao le izay andeha fa omena an'lahy daholo any eo azy dia tavilahy e. Tena tsy napoziko e. Reto marina moa zany raha etso fokon'olona eo ve tsy ho fatin'ny fitsaramba-hoaka eto e. Dia inona re zany ny ataoko e. Mety angamba aleo aloha notaliana tsara izay antony nanaovan'ny zareo an'izao e. Tsy misy marina izay tsy hisy eo marina, tsy misy takona izay tsy ho hita. Fa tena mahery aloha le zava-miafina fonosiny ity tehana ty e. Tena tehana mifono mistera mihitsy izy ity. Dia izay le tsy ny anton'izao a. Izay mihitsy lesy a. Tena mba lalina zany. Fa zao e, ny amin'ny sisa rehefa manao zavatra mba eto am-pandinihana tsara ihany. Ka ina ary mba omenay an'lahy e. Dia mba avitsorotiny izay efa matahotra. Tratry ny hazavany eto izay a. Sao dia ho tratry ny olona eto. Zao e, tsy hangataka ninonina aminareo akory, fa miverena ty amiko nareo roavavy a, dia miresaka tsara tsika. Mazava ho azy kosa aloha fa andro atoandro nareo no miverina ty fa tsy andro alina. Ary tandremo mbola mitetiky ny hanao zavatra fa tsy misangy aminareo tsony a, ary tsy mandevitra ihany koa. Misaotra betsaka lesy a. Tena menatra be ký izany ary fa na tsy tava amin'ny ranto aza. Koa na zaho koa aza neky e. Tena ela mitoratorano tsikitika na vaovao masinangatra. Mahay ary ohatry ny tsy antony izy izany e. Jereo varavarana fa midika tana be. Eny tokoa ky. Dia inona izany ny atao? Sa endrakendrasina kely any? Aleo mihitsy aloha andrasina kia. So mantsy hitatra zavatra hafa ety raha mbola tsy hanaiky ny zavatra noteneniny ihany tsika. Fa zao aloha kiry fanja. Tena ohatry ny tena tsy tapa-kevitra ny anoho ity zavatra ity zaka. Mahatoa tsika resy dia tsy nahasoa izay. Na zaho koa aza kiko. Efato nareo roavavy. Azafady aloha nampiandro fa mbola nividy zavatra kely tetsy ivelany tetsy amantsy e. Manao ny ranto. Salama tsara zaka. Mandroso aloha nareo e. Tena mba olon-tsotra ity fa raha olona hafahafa izay a, mety efa tsy fantatra intsony nahazo atsika. Eny kiko. Azafady, mazoso izy eto ny ray dia hietsiny ray. Misaotra lesy a. Tena lasa menatra be alala zay. Fa zao ranto a, voalohany indrindra dia misaotra betsaka anao aloha tamin'ny namorana anay ka homarika izany. Dia misy lela vola tolotra eo anao. Aza matahotra fa vola madio tsy misy zavatra fa hafa iny akory. Samy mihitsy lesy a, raiso. Dia ho raisoko ve? Aleo aloha raisina ihany fa sitrany hay anampilony fitaovam-pianarako sy ny sisa. Fa mialohan'izany aloha, mialohan'ny nampiasako azy dia tsy maintsy manontany angiaby ihany aloha fa sao dia misy ambadika izao. Eny ary fa misaotra e. Aza manala izy fa tena vola madio iny a.
Raiso moa e. Tena efa zava-dehibe ny ny zavatra nasehonao anay ireny. Raiso le sy ranto aza manahy ela. Eny ary fa misisa mba misiana tsara vao manao zavatra reto ianareo ve mba tovy tsara tare ohatr'izao ihany dia zao ve ny zavatra ataonareo dia lasa mpivoakal sahady ve? Eny lesy fa ny zavatra faharoa lazainay alahy lesy ranto dia tapa-kevitra izay efa tsy hanao an'io asa ratsy intsony na dia efa nahazo fandrahonana tamin'ny lehibenay aza dia efa nidoranay daholo ny ody ratsy izay nitahirizinay. Zany ve? Tsara aloha rehefa nahatsapa tena toy izany nareo dia farany tena farany tonga anao velomanao koa zahay. Tena hiala teto amin'ity tanàna ity zahay. Tsy te honiny etsony. Tsy hoe mbola hiaraka moa zahay raha hoe hiala teto fa samy manana ny lalana izay manomboka eto. Zany to lasa mampalahelo andray izy roa reto izanyko. Dia ahoana nefa zany ny fianarany? Tena tsy mampaninina anay lesy no mitady sekoly hafa. Tsy te honiny etsony izay. Eny fa any andro amin'ny volana any taona mbola hifankahita ihany sika izay lesy fa veloma. Eny ary tena lasa mampalahelo andray mahita azy roa vavy teo dia noho ny tsy fisainana kely tokoa ve dia na tonga an'izao zavatra rehetra izao aleo zany hoany fa sady fiainany manokana any koa zany ary mba ohatrenina moa zany ny volana ataony atanatin'ity valopy ity aleo hoe hosokafana Andriamanitra to vola be ane izy zany tena mbola tsy hiketika an'ireto mihitsy aloka aleo makany amin'ny gabe dia anontaniana aloha izy zay avao afaka mampiasa an'ireto na tsy. Tonga ihany aty maro lalana zany tena lavitra koa ny makaty amin'ny gabe aty izany sady efa hitsalohitra ny tranony ka aleo andondony aody gabe mandrosy ianao anaka. Manao ianao gabe za ihany rety iranto ihany Ay fe ka inona ny vaovao anao anaka? Misy dia misy tokoa tsy izany fa tratra ihany ho le olona mpampiroro ary ngabe ary tena tsy napoziko le izy fa ngabe dia ankizy mpiara-mianatra amiko ihany sady zay tena mbola tanora dia izany sy izany ho ahy dia nanao fifampirarahana teo moa zany zay ka navelako nandeha izy sady tena mbola tanora ho azy areo raha ka niteniko teo dia ohatrany nampalahelo andray so mako ka ho tratran'ny fokon'olona teo dia mety ho tratran'ny fitsaram-bahoaka fa ny tena nakanisako aty aminao ihany koa dia nomeny an'ireto vola reto ahy dia noraisiko moa le izy ka saika anontany anao hoe tsy misy zavatra hafahafa ve reto na misy zavatra ambadika reto le izy jerenao fa tena vola be ny le izy andraso kely hoe io indray ngabe fa mivavaka eo anjoro firarazana tena tsapa tokoa aloha fa tena olo maro ny oranga io ary tena olona matahatra anjanahary tokoa tena ampiasany amin'ny zavatra tsara ny zavatra nanany fa tsy nataony amin'ny ratsy ka izao no izy le kely tsy misy zavatra ratsy tokoa reto fa afaka ampiasana tsara amin'izay zavatra mety
ilay ny se azy nakasitra zanahary sy ny razana reny fanomezana reny. Ay ve ka raha izany aleo meko anjara amireto ary ianao e, ka ity ary ny anjaranao ngiabe a. Tadio anaka fa tsy mitako vola aminao zany za, indrindra ny zanahary ihany koa. Tena mba fanomezana kosa ane reto fa tsy hoe mitako vola amiko izy akory e. Reto re raiso e. Raisiko ihany reto fa de misaotra betsaka anaka. Ka hono angiabe? Menanao anaka. Ka le tehana ve zany averiko aminao? Efa vita matsy zay ny asaniko. Efa nahazo tsodrano iny, efa nafoy ho anao ka ento manaraka anao mba ho fiarovatenanao amin'ny zavatra rehetra zay ilanao azy. Zanahary ane elo lalananao foana anaka. Ay, de misaotra betsaka ary ngiabe eo, ka de ilaozako ngamby ianao. Afaka baka ihany lesitsika ty rifetra. Eny lesika. Raha mbola teo resy zao ifanjasy miary mety mba niaraka afaka tamintsika koa. Ka izao lesy le hafarana rehefa manao ny fona. Hita lesika. Ary mba aiza marina zany ry zareo e. De tena tsaiko lesy asa nanao sesy tanin'ny tena mety tsy hay hoe nakaiza na nakaiza. Fa avy aloha koa zany hoany aloha vadika resaka avy. Okay ary de ahoana? Inona zany ny ataontsika? Fa ela marina lesy aizanay zao no fianarana. Mazava ho azy lesy fa tsy maintsy miakatra ny vilona zany a. Zandray lesy mbola tsy haiko mihitsy fa eny tsy fampiatso ihany ve tsika mitsamoma rehefa hoe hita eo. Fa mbola hody kely any aminay lesy za. De akaina kely mihitsy aloha za fa any aloha za mandinika ny ianarana indray. Marina lesy zany, mitovy ihany antsika zany. Za koa tsy maintsy mbola mikely any amin'ny tanana aloha de hita eo ny toyany. Faharobiana moa zany no mandeha anazy. Mety amin'io herinandro io lesy fa mbola misy zavatra fitaiko kely matsy amin'ity herinandro ity. Ay ve, ka zay ary lesy aloha fa mandrapitafa indray fa aloha misy araketra. Okey ary lesy. Telo taona zady zay ny lasa. Navita ny fianarako soamantsara aloha ary tafiditra miasa mpanjakana. Efa manana ny asina olon-tiana ankehitriny. Afaka mifanohana tsara ihany koa zay amin'ny lafiny rehetra. Tena tsapako milamina tsara aloha ny fiainanay hatreto e. Siria, variana be ny ela zany e. Iasina, ndriko manaitra. Tsy hoe variana loatra akia, fa mba mandinika ny lasako rehetra fotsiny. Ay ve, afangamo tsy ary lala fomba fitenenana hoe aleo lasa ho mba lasa e. Nefa adinonao koa nga le fomba fiteny hoe ny lasa tsy mba fanadino e. Sady mila hitodiana ihany koa ny lasa mba ahafahana manatsara no avy. Marina tokoa aloha zany e. Faharovina ho aletsika vao mba handeha hanao vakansa kely any amorontsiraka. Satria hatramin'izay nahavita mariatsika izay mbola tsy nandeha vakansa mihitsy tsika ko. Eny e, andeha antsika fa za koa ane tena mbola be asa be mihitsy zao e. Tsy maintsy atao aloha zay nalamina ny zavatra rehetra zay tsika vao afaka mandeny amin'izany, fa tsy maintsy andeha antsika. Ishi, ny alina kosa moa izany foana e. Maninona zao raha miteny fotsiny hoe tsy handeha dia izay. Iasina, maninona ary indrindra manao an'izany e. Asa tezitezitra ohatran'io moa e. Jereo ane ty endrika ao e. XL Radio endrika ao manjakely teo lasa ratsy tarehy be rehefa tezitra ianao. Ka ianao
sinona mahasosotra anako. Eny ary aleo andamina fotoana kely a dia tsy maintsy mandeha tsika andamina kely eny ampiasana aloha zany a. Zay ahay tia fanela tia vadiko e aloha roa kely mihitsy ka. Eo ary za koa ny tia andry e. Ary inona hoy ny zato mahafalifaly ny malalako e. Tena faly be mihitsy a. Za lesy fa avy misafy tany amin'ny dokotera dia lankely hoe zaza takiboko a. Fa engany lesy mba ho azo amin'izay fa tsy ohatra n'ilay teo aloha tsony a. Zany ve tsara kosaka izy zany manana finoana ki fa hotonombana amin'izay fa tsy toy ny teo aloha tsony a. Eny ekiko tena efa tsy androko lesy malala dia mba mitsikitsiki moa e. tena efa tehitay za. Tsy efa ho ray volana eo tokoa moa zany ki dia eny ki arany tokony ho izy sady mety bogosy kely oatra ny dada zao io a. ndry koa zany fa zao e ndry kosa aloha tsy tokony hanao zavatra be tsony indrindra fa zavatra izay tsy tokony ho vita. Eny e azoko tsara lesy zany a. Tena efa tsy androko lesy malala ny andraisana amin'ny fahinkelitsika. Na izaho koa zany e. Okizay ki malala. Okizay ki. Malahelo loatra ilay sofoko. Efa fandromo kosa ve ilay saody. Tsy azo foana ilay zaza. Fa dia manina loatra ary. Tena efa totombetana loatra be sika. Okizay aty. Nefa nerany filazan'ny dokotera tamin'ny valiny alina izy fa tokony afaka hiteraka soamantsara e. Sagola salama tsara. Okizay kia. Na izaho koa zany hoe tena mba malahelo loatra ny foko nefa inona moa ny azontsika atao. Tena mba miangatra loatra rehetra ilay ny amam-bony ao zao a. Iasina aza manome tsinan'Andriamanitra toy izany ianao e. Fatany kizay mahasoa atsika. Ka nazasany azy e. Izy koa tsy ampitondra zavatra izay tsy hozaka atsika. Efa tsy rary loatra ka malahelo loatra lesy a. Angamba kizao ny atao hidina ny ambanivohitra angamba dia misy zavatra mampiay azy aiky. Fa ninany ianao. Misy zavatra ohatra ny malasalasa saina zany hita ndry e. Tsy mbola nolazaiko andry aloha ilay izy zany hoe zavatra teo amin'ny fiainako teo aloha fa hatramin'ny vadintsika tsy mbola nitantarako andry fa angamba fotoana ity zao. Fa ino zany rato a. Zao ary aza mitomantsoa indri fa hitantara azy ahy ka ianao tsara rehefa ho tantarako andry e. Nisy ingabe izay mpitaizan'olona izy dia indray andro izay fa eve fa nisy an'izany dia maninona zany ny solazana tamiko hatr'izay e. Ka tsy haiko akia no heveriko hoe efa vita tany ilay izy dia izay no tsy nitantarako azy tamindry. Io zao no tsy maintsy hoentiko manaraka any. Fa nataonao aiza nefa ilay tiana zany ka. Tena tsy tadidiko akia. Izy ao ihany fa toa tena tsy ao anatin'ny saiko intsony hoe aiza moa zany nasiako azy. Ranto a dia davy izay dia eto any lesy dia lesao tsara ilay olona fa sao dia misy ankony amin'izao fiainantsika izao zany e. Tena izay mihitsy ki natao angamba. Ie dia za ve andeha araka aminao any zany.
aleo akindry mijanona ty aloha fa ianao amiko hoe mbola sady riraka ifetra zao no tena tsara miaraka amiko any le ria nefa to heniko fa hoe lasa ny ampitan-dranomasina tamin'ny herinandro inona moa zany fa dia tsy maintsy zarery zany no hiezaka makany aloha mety angamba aleo indry mipetraka any amindrineny mandra-piverinako aleo zay ny atao iny ary dia roviny ilany eritreritra ny andeha zany aleo angamba ki tsy miandry elatsony andamina ny ampiasana dia manainga zay no mety iny ary malala tsy maninona raha zay nitana fahasoan'ny fiainantsika tena enjamiko ty zavatra miseho indray mandeha ty ka tena efa mahatery taona lasa hono zay ngiabe fa so ihany aloha fa teo reo taranany so ihany koa fa mba tsy nisalasala izy ireo nandray ary mitsodrana ihany koa fa tsy haninona tsony moa zay iny koa fa milamina tsara amin'izay zany ny fiainana manomboko zao tena mifono mistera lalina koa mitehana iny misy zavatra be dia be vonosiny mihitsy ka tena tsy takatry ny sainy fa ny mahavarina dia hoe fady zaza mena vava hono le izy tena zay zany nahatonga ny tsy nentina azy zaza mihitsy tena grave ho zany zay zany le zavatra saika nyteneniny giaby andriamandery fa le nanontaniana hoe fa manambady feona tena marina zany fa mino kosa aloha fa ilamina zay zany fiainana manomboko zao fa aleo aloha monjy vidiana amin'izay fa nefa sasa miandra zay le vady malalako sady sao dia tara fiara tiaka dia izay ty ny zavatra nitranga tany tena lalina le zany ka eny fa miny kosa angamba fa ilaman'izay tsika eny akia aleo aloha akakaina kely fa tena reraka koa ny za zany ary nataoko aiza le komande de le teo teo ihany iny ko ka tsy eto amin'ny tena tsy eto teto neny nasiako azy teo ihany io fa jereo tsara ho aizeo ary sao dia kotraka ao ambany ao andraso koa re jereko ato ambany eto mba aiza koa ary nefa teto neny napitrako oay fa misy inona ranto fa tsy fa inona iasina ahoana ka ity indray anie le tehany manina tsara ay zany ity aky jereo ty le izy ohatray fa ahoana koa zao ranto ary sao dia tsy le izy ary nentinao tany za very asina dia zaza kely tena izy mihitsy nateriko tany fa dia mahagaga hoe to mbola miverina atao antranontsika indray le izy le zanako ngiabe mihitsy no nomeko azy ary efa nitsofony zareo rano ka ahoana fotsiny ary niverenan'io eo dia tena tsy haiko akia tena lasa marary tapoka hatramin'ny roako marina tena misy zava-dalina mihitsy finosiny titehanyity tena tsy takatra ny saiko tsony akia dia inona ary zany atao ranto tena tsy haiko tsony akia tena mistera lalina zao zavatra zao dia tena lasa mihitsy ki ny saiko tena marina aky zany ry asina tena ohatra mitady hokivy akia eny na za koa aza ty tsy hitako izay atao tsy ahazaza mihitsy zany sika raha mbola mijanona aty foana io tena kivy akia efa natao daholo zavatra rehetra zao nalefa tamin'ny rano mandeha fa atao miverina ato ihany manaraka fomba natao daholo zao fomba rehetra efa napetraka tany atendrombohatra natao tamin'ny lamba fotsy madio efa natao daholo ny fombafomba rehetra fa dia mbola miverina atao amintsika foana tetehany ty
ka sao kosa dia misy fady hafa izy io e. Tena raraka ny nambara amin'ireo taranany ty dia tsy misy a. Dia inona fotsiny ary izany mahatonga azy manaraka izay misy anao foana e. Ka io misy hoe ny mahalasa ny saiko e. Aleo eke atory aloha, tena marary be ny lohako. Hoay, ngiabe marina. Fa aizy ianao zany? Fa ngamo ianao ry ngiabe tsy hoe... Izay ny zava-tipe aminao so fa enoy tsara ny ambarako so. Mandehany ianao miferina any ambanivohitra. Rehefa tonga eo amin'le misy fiviliana iny a, manaraka mianavaraka amin'ilay lalatany iny, ary ahita sapanana roa ianao ka ilay miatsinanana no isoranao. Rehefa tonga ho aloha ao ianao dia ahita tanàna misy olona maro be efa miandry anao ao e. Eto ilay toerana fa ny tena atondianao any a. Fantatro mako fa tsy ampiasanao tsony iny tean'iny e. Fa esorina tanteraka ary finosy lamba fotsy madio a alohan'ny anateranao azy any. Fa raha vao tonga ao amin'ny tanàna io ianao dia efa isy olona hitsena sy andray anao any fa aza matalatry. Zany ve tompoko? Tena tsy andrina tsony ary ngiabe fa raha pitsihana dia nainga ho any. Izay fotoana mety aminao fotsiny a, fa ny zava-dehibe dia ny fahatongavanao sy ny fanateranao an'io tean'io any. Eny ary re ngiabe a, ary andeha ho aiza moa ianao zany? Ngiabe a? Ngiabe a? Ranto, fa manino ianao tao mikofokofoka be? Ranto a? Tena izay vao tsaroako. Inona ny tsaronao e? Tena nanofy akika eo a. Nanofy an'le ngiabe, le tompon'le tehany. Sady ny mahagaga dia tena ohatrany hoe niresaka amin'ny vatana mihitsy izay fa tsy mba nofy tsony. Fa nofy ohatrany ahoana izany Rato a? Lazao anahy. Ka izao araiky fa ianoy a. Fa mbola lavitra be nga le izany tanàna izany a? Ka le trano ngiabe zao a, efa natomboka anao teo iny, le efa nololovatsika teo iny. Fa na izah koa zany mbola tsy mahita an'le toerany. Fa raha ilay resaky ngiabe aloha, le tao anaty nofy dia mitombona daholo izay nambarany rehetra. Le taridarana nomeny zany, izany hoe etsy alolo etsika zany no somary mivily a. Tena mba lalina koa lesy ity zavatra ity ka. Ity le sapanana ka dia mivily miatsinanana ozy izy. Oay tokoa. Inona lesy? Jerenao a mihitsy. Jereko. Reo tokoa misy tanàna efa tonga eto amin'izareo tsy. Eny tokoa. Tena ireo angamba le olona miandry antsika. Angamba tokoa lesy a. Salama re tompoko. Tonga soa aty aminay nareo tompo. Ao aloha mahazo toerana etsy fa efa misy toerana nomanina eo anareo mihitsy eo e. Sady mety reraka lalana koa zao nareo ko. Eny tompoko dia misaotra indrindra. Andraoky hiasina fa mampandrosa anie zareo. Ka izao ny voalohan-teny. Mino tokoa izay fa efa fantatra reo ny atondianay a. Tonga izahay hanatitra n'ity teany ity.
Ary afona eo anareo ty tsara vavaka tsara tsodrany tompoko. Tena misaotra betsaka anareo tokoa aloha fa tena zava-dehibe tokoa izy ity manko. Maro ny zavatra tsy taka ny saina vonosina izy ity ary be dehibe ihany koa ny zavatra ilaina azy eo amin'ny fiainana. Ka hoy aho hoe mendrika isy takalony lehibe tokoa izy ity. Ka misy omby lahy lehibe iray ao afona eo anareo ho takalon'izy ity zany araka izany. Azafady tompoko, tena tsy mitady takalony velively zahay fa tena tsofina rano amin'ny fo madio tompoko. Ka andao raisina hoe tsy takalony omby lehibe iray io fa mba ho mariky ny hafalianay fotsiny. Omena ianareo amin'ny fo madio mihitsy anie. Eny ary fa misaotra betsaka anareo. Ho raisiny izy ity nefa raha mety tompoko dia ho vonotsika eto ity dia ho ataontsika sakafo raha mifaly eto indrindra ho an'ireto vahoaka marobe. Tena olona tsotra sy marina tokoa nareo tsy manina fa hiary faly eto zany tsika. Ka inona tsy moa zany no andrasana fa ndao tomboka lanonana ary. Ary moa mangina zany zanaka dada sy nezy zany ranto ahoana ki malala? Tena faly be na zazalahy zazavavy kely ihany tsika tonga dia kamana mianadahy kely. Na izaho koa aza ki malala tena faly tena feno loatra ki ny foko tena hipoka ny hafaliana tanteraka. Iza nataontsika anaran'izy ireo zany? Iza re zany ny anarako sy ny anaranao no atambatra dia ampiana hoe fandresena ny an'ilay lahy ary fifaliana no atsoina an'ilay vavy mety. Mahay mamborona vetivety koa ny laty izany. Aiza koa moa dia hoe ny namorona vetivety fa ny eritreritra antsika mitambatra no nahaforonana an'izay teo fa tena faly be aky etsy aloha ro andada tsy raharay ny zanako mamy ane zany. Tena ohatrany hoe nofinofy zany kely ny zavatra ny ainantsika ireny. Tena marina ki zany fa aleo zany loha any etsy aloha trotroko ny ray dia nindray trotro ny neny. Marina tokoa le zany dodo zaza samy mampatory ray mampatory ianao dodo zaza dodo zaza. Narahinao teo ary le tantara mitondra lohateny hoe Mystère n'ilay teny. Nosoratan'ny Landry Steven. Nandrenesanao feony Michel Laraitra Top, Antso Mikaya, Sarobidiny Avo, Antsa, Aina Fity ary Zaniny. Nandrefesina natotosa Antso Mikayas. Mystère n'ilay teny.